misy maro amatsa amitaraina ka etony jiro mamaka tsy mba misy atoandrona maraina fa mazina renia. Tamin'ny maraintsika nijeryn'ilay afatra ampitain'i Jesosy rehefa mitory filazantsara izy hoe inavy le afatra, ny toetran'Andriamanitra, ny lalànan'Andriamanitra, ny fibebahana amin'Andriamanitra, ny finoana amin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Zay le afatra hoe olona maty no torintsika ny filazantsara. Fa zao indray tsika hijery mbola ao amin'i Jesosy Kristy ihany tsika mianatra. Tsika ho tsy mahay Jesosy ihany ny tena mpitory filazantsara mahay. Fa ao amin'ny Jaonina toko fahaefatra indray no akatsika hoe ohatry ny ahoana ny fomba atao rehefa hiresaka amin'le olona. Atsika mahasamy hafa azy tamin'ny maraina le afatra, fa zao indray le firesaka amin'le olona zany ahoana no resahana amin'ny olona anankiray rehefa mitory filazantsara aminy ianao. Ny fitoriana amin'ny tanora, ny amin'ny vehivavy tsy loatra zany hitantsika ireny eny amin'ny mitory-teny hafa iny, fa ny any tia kokoa le miresaka. Satria ny fitoriana ny filazantsara tompoko dia fiainana. Tsy tafika masina ny fitoriana ny filazantsara ka hoe rehefa manao tafika masina ianao zay vao hitory. Amin'ny anao ny tafika masina. Dia raha fakapitso ny andeha satria raha pitso anamboatra entana, dia androany zay vao jerena amin'izay le cahier, le boky nanaovana formation inona amin'izay zany. Tsy zay fiainana isan'andro ny fitoriana ny filazantsara. Matoa misy olona anankiray ataon'ny tompo mifanena aminao, dia satria tian'ny tompo andre filazantsara io olona io zay. Zay ny antony. Ary zay ny antony hofanatsika. Dika zay mahatonga antsika hoe ao amin'ny resaka hifanaovan'ny olona. Haitsika tsara ny Jaonina toko fahaefatra fa tantaran'ilay vehivavy Samaritana. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaonina, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay hifatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Mandeha makany amin'ilay misy an'le olona, mifandray aminy any amin'le misy azy. Eto zany le ahitana an'le vehivavy Samaritana dia taiza teo amin'ny fatsakana. Teo amin'ny fatsakana no nahitana azy. Zay foana ny hiraka mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mandeha, ianao zany no asaina mandeha makany amin'le olona, fa tsy le olona no atsoinao. Raha vao le olona ny atsoinao dia zay ny atao hoe proselytisme. Avy aty aminay dia zao ataovy zay fomba anay. Mitsangana zay dia mitsangana, mipetraka zay dia mipetraka. Atao zao zay dia atao batisa zay dia atao. Tsy zany ny fitoriana ny filazantsara. Eto moa dia hitantsika mihitsy hoe na Jesosy Kristy inge, tsy Jesosy tena nanao batisa fa ny mpianany. Fa io mampiady foana io. Ny mpianatry ny fariseo nahita hoe nahazo mpanao batisa maro izy dia fa avy izy mialina sy matahotra noho i Jaonina. Tsy any, tsy resaka zany. Tsika tsy miditra amin'izany, zany raharaha fiangonana zany, fa tsy raharahantsika. Tsika dia natsoina hitory filazantsara. Natsoina hitory filazantsara tsika. Dia natsoina andeha fa tsy miantso ny olona. Tongava ty aminay, vava ty aminay, tongava mivavaka, tongava zao. Proselytisme zany.
zao tonga ho azy izy ny fiangonana dia ho an'ny mpino fa tsy ny olona hitoriana amin'ny filazantsara no entina ho any am-piangonana fa ho an'ny mpino. Ianao rehefa hitory filazantsara dia mandeha mivoaka ny fiangonana. Luka 5:17 ka hatramin'ny 2:30. Nanao fanasana lehibe ho an'i Jesosy tao an-trano ny Levy, ary nisy mpamorehetra maro sy olon-kafa koa izay nipetraka niarany sakafo taminy. Ary ny Fariseo sy ny mpanoratan-dalàna izay teo aminy dia nimononmonina tamin'ny mpianatra Jesosy hoe nahoana ianareo ny miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehetra sy ny mpanota? Fa Jesosy namaly hoe tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary, tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Tanao, misy fanasana dia mandeha makany izy. Fa betsaka ny kristiana hoe toeram-panota any dia tsy makany aleo izy makaty fa za tsy makany. Tsy tompoko io zao mahitika ny Jesosy Kristy nandeha izy nakany amin'ny Levy. Iza ny Levy? Mpamoretra. Iza ny Levy mpamoretra? Matio. Io ne le Matio nanoratra filazantsara fa mpamoretra io ary iza ny namany misotro amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Zay ny namany. Fa lasa mpitory nanoratra filazantsara Matio rehefa nahita fa Jesosy Kristy dia nandeha nakany aminy any amin'izay misy azy. Tsy nantsoina anaraka anao, anaraka ny fombanao ny olona, fa ianao no makany amin'ilay olona. Alao ifankazo tsara tsika. Le fisarahana lazay zany tsy fitokanana. Hoe raha misaraka amin'izao tontolo izao nareo dia tsy hoe mitokana hoe eriny izao tontolo izao fa eto zay kristianina ty fa nareo any. Tsy natsoina hiala amin'izao tontolo izao tsika tsara ny Jaona 7:15-5:10. Za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy hoe rehefa miaraka amin'izao tontolo izao ianao dia tsy maintsy manao fanao izao tontolo izao, fa afaka miaraka aminy ianao nefa ny tsy manao ratsy, satria ianao manana ray izay miaro anao amin'ny ratsy. Vavaka nataon'i Jesosy Kristy io ary vavaka valian'Andriamanitra. Fa ny kristianina endron'o Jesosy, mahay mitory-no Jesosy, dia ny kristianina tsy mifangarongaro amin'ny mpanota. Dia mitovy amin'inona zany? Mitovy amin'ny Fariseo. Tanareo le Fariseo teo monmonina. Hoana izy miara-misakafo sy miara-mihinana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Ny Fariseo manao an'izany. Ny kristianina dia manara-dian'i Jesosy Kristy, matoky ny fiarovany rainy, dia mandeha mijanona eo amin'izao tontolo izao fa tsy manao ny fanaony izao tontolo izao. Korintianina 1:5-7 ka hatramin'ny 9:12. Tena tiako tarihana ny sainareo kely ty zavatra ty. Nanoratra teo aminareo, teo amin'ny epistily mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpitsangajanga. Ametraka fanontaniana, ahoana ary izao io lazain'i Paoly hoe tsy hiaroaroanareo amin'izay mpitsangajanga? Inona ny tohiny? Nefa tsy mipitsangajanga rehetra eto amin'izao tontolo izao, na ny fatrapitiarena sy ny mpanao akery na ny mpanompo sampy. Vakitsika ny tohiny. Satria eto amin'izao tontolo izao ny olona rehetra dia na izy mpitsangajanga, na izy fatrapitiarena, na mpanao akery, na mpanompo sampy. Tsy zany daholo ny olona eto amin'izao tontolo izao. Noho izany tsy afaka miala amin'ireny tsika fa tsika tsy maintsy miaraka amin'ireny. Natao hiaraka amin'ireny mihitsy tsika ho vavolombelona amin'ireny olona ireny. Nefa izy ny teny hoe aza miaroaro amin'ny mpitsangajanga. Dika zay misy ny atao hoe mpitsangajanga dia misy ny atao hoe mpitsangajanga. Ny mpitsangajanga anankiray zany dia le eto amin'izao tontolo izao tsy ireny. Fa iza? Fa nanoratako taminareo dia mba tsy haroaroanareo amin'izay atao hoe raha laka nefa mpitsangajanga, fatrapitiarena, na mpanompo sampy, na mpanala-baraka olona, na mpamamy, na mpanao akeriny. Aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo.
azonareo ve voalohany aloha averiko le izy le niresantsika tamin'ny maraina mila fatatsika reto ny olona rehetra amin'izao tontolo izao tian'Andriamanitra avokoa ary adidin'Andriamanitra avokoa fa ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy karazany roa. Iza ny adidin'Andriamanitra? Ve mba hainareo ve iny andininy hainareo be iny? Rehefa hainareo izy dia lasa tsy hainareo. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Adidin'Andriamanitra daholo ireo. Miahy an'ireo Andriamanitra, samy tratry ny orana ireo rehefa avy ny orana, ary samy tratry ny masoandro ireo rehefa mibalika amin'ny masoandro. Samy mahazo sakafo ireo isan'andro. Samy mahita toro ireo amin'ny alina. Fa misy ny zanany dia misy ny asan'ny tanany. Fa tsy izay olona hitanao rehetra dia itsika zanak'Andriamanitra zany dia tokony izao. Tsy zanany io, iza ny zanany? Izay rehetra nandray azy ihany dia izay mino ny anarany, izay ihany ny zanak'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra asan'ny tanany fotsiny, izay ny tiavany azy, izay ny karakarainy azy. Dia tsika mieritreritra foana hoe ny zanak'Andriamanitra ihany ny karakarainy fa ny izay tsy zanany tsy karakarainy. Tsy tompoko, matetika ara le tsy zanany karakarainy kokoa satria no mikarakara tena kokoa. Zany neniny zany le zavatra eto amin'izao tontolo izao mamaika azy ny anakarena sy nina dia manakarena izy satria izay ny fiainany. Fa ny antsika normalement ny zanak'Andriamanitra tsy izay aloha. Ianareo Matitiko 4:1-7 ka hatramin'ny 7:7 aza manazy izay hoaninareo na ho hitafianareo na ho sotroinareo. Ny tsentilisa ny fatrapikatraka an'izany. Fa fantatry ny ray anareo any an-danitra fa tokony ho anareo zany. Ka noho izany dia ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany fa omeny anareo fanampiny zany rehetra zany. Fa be dia be ny olona milaza azy ho zanak'Andriamanitra fa manao fiainana jentilisa. Mikatsaka ny hoanina sy sotroina sy tafiana, izay ny andanin'ny androm-piainany rehetra. Ny jentilisa ny manao an'izany. Fa itsika zanak'Andriamanitra ahian'Andriamanitra foana. Ka iny zany mila azontsika voalohany. Mahagaga ny ele fitenin'ny kristiana ane lasa fiteny baranahany an'olona rehetra dia tsy azontsika intsony ny dikany. Resevera sy niny miakara rahalahy, petra rahalahy ohatr'izao dia lasa rahalahy daholo zao olona rehetrarehetra izao. Ny atao hoe rahalahy tompoko dia satria mitovy ny ray. Ray tsika matompy rahalahy. Fa na ny olona zanak'Andriamanitra na ny olona zanaky ny devoly tsisy anelanelany. Tsisy anelanelany. Ka inona zany tiany lazaina eto? Atao hoe rahalahy. Dikan'io zany olona milaza azy ho kristianina, olona milaza azy ho zanak'Andriamanitra, nefa mpijangajanga, fatrapitiarena, mpanao akeriny, mpanompisampy, mpanala-baraka, olona mpimamo, aza mifandray amin'ireny. Azonareo? Satria pe tsara vela tsy ireny. Raha ohatra izy tena manaiky mihitsy hoe izay jentilisa tsisy rarahiana an'Andriamanitra dia ireny ozy izy Paoly tena ilaina ny miaroaro amin'ireny. Io tsy ny mpijangajanga rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tena ilaina ny miaroaro amin'ireny satria hitoriana, natao hitoriana ny filazantsara ireny. Fa ilay olona miseho azy kristianina kanefa manao fiainana jentilisa, io ny teneniny hoe tandremo ireny olona ireny. Ny fiarahana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara ao aminao. Fa raha tena fantatra hoe tsy mpino izy dia ianao zany no fahazavana hitaona an'ilay olona. Ka izay zany mila azontsika aloha zany hoe mandeha makany amin'ilay olona ianao, na inona izy na ahoana izy dia fantatra hoe tsy mpino io olona io dia mitory filazantsara amin'ny olona io ianao fa tsy diso be mihitsiny ianao. Raha raisinao fa kristianina daholo ny olona rehetra, zanak'Andriamanitra daholo ny olona rehetra.
Fa be de be ny olona milaza azo rahalahy satria miangone isan-kalady kanefa manao an'ireo sa tsy isen'ireo mihitsy ampiangonanareo na ray ary. Sambatra be nareo raha tsy isen'ireo mihitsy ao. Zaho mba te ho any amin'ny fiangonanareo a. Fa betsaka no milaza azo rahalahy fa zay ny fiainany. Faharoa de Jesosy Kristy zany a nandeha nakany amin'ilay ahitany an'ilay vehivavy Samaritana. Faharoa mitady zavatra mahaliana iraisana. Itory zany ianao a, tonga any ianao a de mitady zavatra mahaliana iraisana aloha. Irentsika aloha ny Jesosy Kristy. Ary nisy vehivavy Samaritana ray avy Atsakarano de ho Jesosy taminy meo ahosotroko fa efa lasa nakany tanàna hividy anina ny mpianany. Tanao olona tsaka eo amin'ny fatsakana, inona zany no mahaliana iraisan'ny zareo? Resaka rano. De inona idiran'i Jesosy Kristy aloha hoe rano aloha ny idirany voalohany. Zay le izy. Efa ampijerentsika zay amin'ny zoma. Amin'ny zoma moa izy ny rahantsika mijery de rahantsika mifanitsy eto. Fa rehefa any ianao any Tanimboanjo any ianao de ianao sy ny tompony mahita azy ihany de zay anaovanao azy ihany. Tsisy olana akory. Fa mba mianatra tsika de mba ampiarina le nianarany. Ao miainga amin'ny zavatra mahaliana an'le olona aloha. Ny antony a mila homanina ny fon'le olona hitoriana. Tena tsy mahomby ry zareo a. Tsy mahomby. Tonga ao an-tranon'le olona ianao tsy meraba, tsy maninona eny ny sasany aloha mba meraba. Le olona zany mba antany vaovao fa izy nareo arepetraka tsika hivavaka tompoko. Ataotsika anira zao. De manaiky fotsiny inge le olona mireny. Meteza ianao eo amin'ny toerany. Hay, tonga indray zany toy ny mpivavaka kinona moa. Proviana ary tiany andeha tany. Zay mamaika azy. Zay tenenao rehetra. Dikano iny ao. Ndana am'izay efa makaleo. Raha mpivavaka io a efa nahavita an'izany izy. Fa raha tsy mpivavaka io a tsisy iraraina izany. Enao ny tokony efa niomanam-bavaka trany amin'ny angianao tany. Fa tsy eo enao vao hivavaka de tsy meraba le olona vavaka tsika tompoko. Inona ny ataony? Inona mahaliana azy? Iny aloha resahana. Zay neny Jesosy sa ohatrany. Ary nisy vehivavy Samaritana ray avy Atsakarano de ho Jesosy taminy iary hivavaka tsika tompoko. Nagaga ty Jesosy ty to tsy mivavaka akory le ry. Izy efa manana fifandraisana amin'ny rainy foana. Fa inona mahaliana ny olona io? Rano. Meo ary aho hosotroko e. Satria ny andro atoandro be nanahary ny mpianany lasa nakany tanàna ny vidy anina de izy ny andro teo. De matetika zany a zay zavatra tian'le olona ny resahanao. Ao. De eo zany mba mahatonga antsika kristianina indray kristianina zany tena tsy azoko e. Ohatra zany zao resaka hira. Alefanao ny hira evangelika, aretony jiro, hatramin'ny farany tsy arany. Alefanao ny hira mystère Saïda, tsy arany fa izy olo kristianina. Fa ina ihany ary zany tena mahaliana ny kristianina e. Ina tena mahaliana antsika e. Alefanao tena hidiranao ny resaka baiboly, tsy hainy. Fa ina ihany e. Tsika kristianina, averiko zay le dikan'le zavatra niteneniko teo aloha, eto amin'izao tontolo zao tsika fa tsy manao ny fanaony zao tontolo zao. Tokony araka ao zany ady any Rosia sy Ukraine zany. Tokony araka ao zany felaka tahamaina nataony Will Smith zany. Inona ny felaka tahamaina iza Will Smith? Taiza zany. Tsy hita moa fa mpivavaka be tsika kinona ny rarahintsika an'izany. Nefa zany ny resahan'ny olona sasany. De zay ny mahaliana an'le olona, tsy araka ao le izy.
avy eo am'izay miditra le olona miditra baiboly am'izay de pahabe sabata batisa ina tsy araka ao koa le izy fa ina ihany zany ny araka ao e non jereo ina mahaliana an'le olona ao tokony liana am'izany zavatra zany ianao kristianina tsy mahazo manao Facebook fa misy devoly ao anatiny de ny olona maharaka ny fil d'actualité rehetra kristianina tsy maharaka rehefa nytanina izy anytianao Mesia sa Krista de ianao ray ihany zany Mesia ihany ny Krista nefa ndray argentin ary ndray portugais Cristiano Ronaldo tiako lazaina de Lionel Messi maharaka an'izany ve kristianina fa ianao raha vao maharaka an'izany resaka aminy miaino anao izy azontsika ve fa raha vao ny anao foana ny esesinao de ozy izy hoe fa raha vao manao an'izao anao any olona hoe dika an'izay tana mandeha dika an'izay tokony atao de zao eto am'izao tontolo zao fa tsy manao ny fanao ny zao tontolo zao fa atary ny buzz inona indray zany buzz de atao hoe buzz de ny buzz zany le zavatra malaza amin'ny Facebook reny vao mifoaka indray mandeha fotsiny izy mandefa direct indray mandeha dada amin'ny Brianna de tonga de va sepotra daholo ny olona rehetrarehetra misy nefa misy tena tsikopy zany misy ginary zany e fa raha vao zany ny resahanao tonga de tafiditra le olona tovy amiko ty azonareo za tsy haiko zany antitra na tanora fa za aloha mbola mieritreritra ny tenako tanora ary za tena miaraka mitory amin'ny tanora de zany mahatonga ana miteny hoe milay miresaka an'izany rehetrarehetra zany arako daholo zany rehetrarehetra zany satria za miresaka amin'ny tanora ry rahalahy malala ao amin'ny tompo tsika moa za ve ny resahanao amin'ny tanora eo enao ny raisana fa Jesosy tsy nanao an'izany ina mahaliana an'le olona zay mahaliana an'le olona ny resahanao aminy zay de miaino anazy ianao aloha izy montra raha vao zavatra le tiny no resahanao de manan-javatra ho tantaraina be dehibe izy amin'iny satria ao am'le tena tiany tsara mihitsiny iny de miaino ianao aloha fa tsy lenao foana ny asesikao rehefa miaino azy ianao de zay izy vao manomboka liana miaino anao koa rehefa avy eo fa raha vao nenao foana ny asesikao leo izy fatelo atao zay mampangetaheta an'le olona zao 30 taona ny arahako tamin'ny tompo ary ny any tena betsaka ato anaty lohako de baiboly zay ny tena betsaka ato fa za maharaka an'izany beuzy rehetrarehetra zany na izany ary za tena tia mitory filazantsara indrindra fasafasa ohatr'izao tsy tena mahavita mandeha tafika masina loatra fa zay mifanena amiko de miomana fa tsy mbola nahita olona ny azakazaka anaka faly inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay tena miandry zany foana fa tsy mety mahita farafaratsy koa za mba te hahita an'le hoe le za koa mba te hahita an'le hoe mandeha bus de misy olona mitory filazantsara amiko tena mba miandry zany ny temoin Jehova matetika misy ary de lasitsika miresaka za miteny aminareo aza mandany andro amin'ny temoin Jehova fa ny olona tsisy atao ohatranay ihany mandany andro amin'izany raha tena tiako mihitsy miresaka amin'ireny tiako mihitsy fa za miteny aza manao an'izany za olona tsisy atao amitory filazantsara ihany ny ataoko ny fiainana fa tsy mbola nahita hoe ino mba nisy olona nitory tamiko tena miandry mihitsy hoe tena tsy haiko masina be ngamany de tsy anatona dralahinao fa zany de enao zany manao zay ampangetaheta-lay olona ohatrany nataon'i Jesosy Kristy ora vehivavy Samaritana taminy jiosy ianao ka nahoana mangataka amiko rano hosotroana nefa
vehivavy Samaritana fa ny Jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Ary hoy Jesosy, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina fatsakana ka avaiza ny azahoanao zany rano velona zany. Ianao ve lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady sy ny zana mba amin'ny biby no nisotro teto. Fa Jesosy namaly azy hoe, zay rehetra sotro amin'ity rano ity dia mbola ngetahita indray. Fa na iza misotro ny rano izay meko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Eo le mampangetaheta io. Tato izy zany vao niteny tato hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao. Amin'ny voalohany aloha hoe meo rano aho sotroka, vadika tampoka. Fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho, dia ianao ny angataka aminy. Dia nametraka ity ny resaka Jakoba. Dia hozy izy hoe, zay misotro an'ity rano ity izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Inona ny tohiny? Tratra. Satria ny rano izay omeko azy dia loharano boiboika ao aminy fiainana mandrakizay. Dia hoy raha vehivavy arahantsika ao mamaky ny tohiny. Tanareo, zay le mampangetaheta. Jesosy Kristy nangataka rano tamin'ny voalohany, vao nandroso ny resaka dia izy indray ny nangataka. Le vehivavy indray ny nangataka avy eo. Resaka rano ny resaka. Io, meo an'izany rano zany mba tsy hangetaheta na aketo atsaka intsony. Zay le izy. Azontsika, inona mahaliana an'ilay olona? Baolina ve mahaliana an'ilay olona? Inona mahaliana an'ilay olona? Fandriam-palema na ady ve mahaliana an'ilay olona? Inona mahaliana an'ilay olona? Ny sakafo hohaniny androany ve mahaliana azy? Inona mahaliana an'ilay olona? Tsy fantatro ny atsara tarehany ve ny mahaliana azy? Inona mahaliana an'ilay olona? Fianarana ve? Dia resahanao zay. Enonao izy amin'izay fianarana izay. Fa ampidiranao teny amin'izay. Atonga azy ivadika hoe, hoay, misy zavatra any amin'ity olona ty zay tsy hananako. Meo an'izany aho hoe. Azonareo? Izy indray mangataka anohy an'ilay zavatra. Mieliana hatrany zany le vehivavy eto, mialiana tsikelikely hatrany le vehivavy eo. Satria inona na tonga azy oliana? Tonga teo amin'ilay nisy azy Jesosy. Eo amin'ny fatsakana dia Jesosy tonga teo. Fa azontsika zany hoe amin'ny 12 atoandro vehivavy matsaka. Tsy mahita olona ny patsakana amin'ny 12 atoandro zany ianao. Ny aty moa mipompo mihidy mihitsy rehefa amin'ny 12 atoandro. Tsisy an'izany. Fa Jesosy Kristy tonga teo amin'ny misy azy. Avy eo naleo hoe liana amin'ny zavatra ataony Jesosy. Liana amin'ny zavatra ataony. Zay. Aseho anao aloha hoe liana aminy ianao. Fa tsy hoe zaho manana zavatra ngeza indrindra satria zaho manana filazantsara. Nareo zanaky ny devoly. Enoy aho. Tsisy mihainao raha vao zany ny ataonao. Hoe manana ianao, inona kay ny ataonao io? Ay ohatr' zao ny ataonao, dia ahoana ny fanaovana an'io? Ay tena mety be ohatr' zany, dia ahoana koa le anina tamin'izao? Dia avy eo amin'izay ianao hoe mampiditra tsikelikely amin'izay ny filazantsara ao anatiny. Mbola tsy tena tonga dia Jesosy tsy filazantsara fa mampiditra manao fiteny azy amin'ny frantsay hoe question existentielle, mametraka fanontaniana mahaliana azy ianao. Dia izy amin'izay gaga avy eo. Satria ianao fa nihainao azy, dia te hihainanao amin'izay izy rehefa avy eo. Zay. Maneho liana. Dia nandrava ny sakana rehetra koa Jesosy Kristy. Satria tamin'izany ozy izy ny Samaritana tsy afaka tsy manandraraha amin'ny Jiosy. Dia nefa Jesosy Kristy voalohany aloha lehilahy miresaka amin'ny vehivavy zany efa tsy norme zany tany amin'ny andro atoandro any amin'ny tsisy olona mihitsy. Lehilahy miresaka amin'ny vehivavy tsy norme zany. Faharoa, ny rabo miresaka amin'ny vehivavy ratsy laza. Satria mpampianatra Jesosy Kristy zay le raby. Ty vehivavy ty fa fantatry ny olona hoe ratsy fitondran-tena, zay mahatonga anazy tsy miaraka mitsaka amin'ny olona. Fa amin'ny fotoana tsisy patsaka izy vao matsaka. Tsy fanao mihitsy zany rabo zany miresaka amina vehivavy ratsy laza. Fa Jesosy Kristy miresaka amin'ny olona io.
Ile nitenentsika teo, ravana ny sakana, tsy mahazo miolon'olona hoe nena le zao ihany, fa mandeha makany amin'ny mpanota. Eritrereto ny zavatra tena nataon'i Jesosy Kristy ankoatran'io any an-danitra izy. Lazaina fa volamena ny lalana any misy azy. Dika zany fahasambarana be any. Fa Jesosy Kristy tsy nijanona tany fa nafoy ny lanitra dia nidina tetỳ ambony tany ho asy ho anao dia ahoana koa ny tsy mba hanaovanao an'izany amin'ny hafa hoe lasa koa ianao mandeha makany amin'ilay toerana misy an'ilay olona dia miresaka aminy. Dia Jesosy Kristy tsy hoe mbola zazakely izy dia nitory filazantsara fa 30 taona izy zay vao nampianatra. Fa nandritra ny 20 taona izy nianatra foana, niain'ny olona izy. Niaino sy nijery fanaon'ny olona izy. Ainy inge io fa ainy io fa zay ny fiainana. Mandray aloha ianao zay vao mizara. Fa tsy tonga ianao dia vao miditra ianao dia hizara. Mandray aloha zay ianao zay vao mandray ny olona. Zay. Jiosy miresaka amin'ny Samaritana, zany sakana daholo zany. Lehilahy miresaka amin'ny vehivavy, rabo miresaka amin'ny vehivavy ratsilaza, Jiosy miresaka amin'ny Samaritana, tsy fanao zany, fa Jesosy Kristy manao an'izany satria te hitory amin'ny olona io izy. Dia nandray an'ity vehivavy ity izy amin'ny maha izy azy. Na ohatrany ahoana ianao dia ifandray aminao. Zay ny anton'ilay fotoanantsika amin'ny zoma. Tsy faly amin'ny zoma. Tsy faly amin'ny zoma. Fa rehefa tonga eo ianao vao mahita hoe iza. Mety hoe olona te amin'ny zoma. Mety hoe dekona amin'ny zoma. Mety hoe bandibandy kely amin'ny zoma. Mety hoe mpiasa tany amin'ny zoma. Azonareo fa eto ianao vao mahita an'izany dia eo ianao mamorona resaka hitoriana ny filazantsara amiko. Liana amin'ny avy aloha ianao dia amin'ny mahaliana anahy iny no ampidiranao tsikelikely atonga anahy angetaeta. Zay le izy. Zay. Tsy olona misehoseho zany ety ivelany tompo fa tena hoe ohatran'ny olon-tsotra rehetrarehetra. Zay. Dia izay natonga an'ilay olona te hiaino azy rehefa avy eo. Satria ianao niaino azy dia izy koa miaino anao rehefa avy eo. Satria ianao liana amin'ny azy dia liana amin'ny anao koa izy rehefa avy eo fa maninona ity bany ity no miresaka amiko. Fa maninona izy ny liana amin'izany zavatra. Ny olona rehetra ny tsisy miraharaha ty ataoko ty Ty ataoko ty ny tsy mahomby tsy mampanankarena ny ty ataoko ty Zany tsisy mpiraharaha fa maninona ty olona ty no miraharaha. Dia zay le izy. Zay le. Za nianatra teolojia fa ny farany tsy tiako indrindra etsona anahy dia pastera. Ny olona rehetra zany raha vao mianatra ianao dia atson'ny olona hoe pastera. Mahay tenin'Andriamanitra ohatran'izay mahay tenin'Andriamanitra sy ninona fa za tsy pastera fa za faly. Faly foana ny tiako etsona anahy. Dia izao ny fiteniko amin'ny olona hoe ohatran'lahy ihany za. Zay, ohatran'lahy ihany za. Tsy misy fanaratsy izy zany na teny ratsy zany fa tena mitovitsika ny eo anatrehan'Andriamanitra. Ary te hitovy amin'ilay olona afahako mahazo an'ilay olona. Zay. Betsaka ny zavatra fantatry ny olona saingy tsy vitany. Betsaka ny zavatra fantatry ny olona hoe tsara ty ary tokony atao ty fa tsy vitany. Dia narentsika reny mampandrisika atsika. Fantatry ny olona inge fa ratsy mifokasikary, fantatry ny olona nefa ratsy misotro toka fa izy tsy afaka miala amin'io ohatr'izay le izy. Dia ianao miteny foana hoe aza misotro toka ho aza mifokasikara ho aza inona ho fa arakaraka ny tenenanao an'izany vao maika izy manao. Ary tena vao maika mihitsy izy manao. Tsy zay le ahatongavantsika. Dia ny fandraisantsika ny hafa zany ny fihetsintsika eo anatrehan'ny zava-mitranga zany tena mahaliana ny olona. Mahaliana ny olona zany maninona ny miakatra be ny PPN fenao mbola faly ihany. Tena zany betsaka manontany izany fa za mbola faly ihany na miakatra raha ny PPN. Dia io zao anisan'ny mahakasika ny olona foana hoe manana fiadanana ianao any anatinao any, manana fifaliana ianao any anatinao, manana fahavononana foana ianao anatinao any. Ny olona kivy raha miakatra eo io lasantsy io izay tsy maintsy miakatra io noho ny krizy any Rosia.
kivy daholo ny olona fenao manahoana lasantsy ve ny antony havelomanao ka zany le izy ka vao miakatra tonga ianao dia kivy be tena tsy hitantsony zay iainany tsy hitantsony zay iaina dia mitady coupable dia za raha moa misy an'le manao eraoera anaovana coupable dia reo zany ny fihetsikatsika ny fandraisantsika an'le hafa zay tsisy mpandray mihitsy izy tsisy mpiraharaha izy nefa ianao miraharaha azy ny fihetitsika eo anatrehan'ny zavatra mitranga ny fiadanana ny anatsika ny fahavononantsika foana reo no mampiseho hoe afitsika ohatrany afy ty olo ty tsy ohatr' zany ny olona rehetra hitako manina izy no hafa noho ny olona rehetra ohatr' zany dia io zany tena problème tsika matetika manao masika rehefa mitory filazantsara ohatry ny anjely amboarina ny akanjo amboarina ny fitsangana amboarina ny fihetsika amboarina ny fiteny lasa ohatr' zany rehavana malala ao amin'ny tompo ny fiteniko rehefa mitory filazantsara aho fa rehefa miresaka amin'ny namako aho dia tsy miteny zany fa tsy maintsy atao an'izany le izy fo maika tsy miditra zany re olona ataovenao ihany za zany mihitsy dia io ianao io ny hitan'le olona tsy tonga lafatra ianao misy tsy mety ianao fa io ianao io io ianao io mahalala eo mason'Andriamanitra foana ianao be voninahitra ianao ary tiany foana ianao na ohatrany ahoana ianao na ohatrany ahoana dika zany aza manambomboatra fiteny fihetsika sy ny rehetrarehetra ny akanjo ny isan'andro anaovana zay io ny kristianina anie tsy olona tsy mety diso tiako be ty hiry ty tamin'izay mbola tamin'ny voakonvertiany nalaza be ty hiry ty amin'ny fikambanam-piaramaky ny baiboly tsy anjelina masina trany am-boaka izahay fa mpanota voavonjy ny Jesosy zanaky ny ray koa hainao zay miaino ho an'io dia asainay mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizay tsara zany tsika fa be dia be ny kristianina miseho anazy hoe zay masina be zay satria zay efa kristianina efa mpivavaka itsika manao an'izany mihitsy mahatonga ny olona mankala atsika iza mahafantatra ny kioty lehilahy mahitso ambo atsangany hoe tanana hoe zay mahay an'izany ala azo hoanina ve zany misy an'izay rangahy zay any Suisse izy zany dia milamina be fiainana ka milamina loatra amin'ny fiainana dia tsy hitantsony zay atao dia manao vidéo izy isan'andro manambany sy manavendrana ny gasy fa izy no tena tsara ary tena tsy tiany dia ny kristianina satria ny kristianina me tsara velatsy miseho azy ho tsara ety ivelany fa voadoniny kotikely dia tonga dia devoly elahy oy taony koty mamay mihitsy ny kristianina fa za tiako koto tiako mihitsy koto satria atao mamay mihitsy mpivavaka be fa betsaka amin'ny kristianina mpivavaka tsy mahalala ny finoany akory fa ny tsara velatsy miseho masina be fa ny kristianina tompoko tsy olona tsy mety diso fa olona mahazo famelan-keloka azonareo ve no mahasamy hafa an'izany tsy anjelina masina trany am-boaka izahay fa mpanota voavonjy ny Jesosy zanaky ny ray tian'Andriamanitra foana tsika amin'io maha isika an'io fa tsy hoe akory hoe fa miezaka foana ny kristianina mba ho masina be mba tsisy kianina mba tsisy pahita izy be dia be mihitsy ny azo kianina aminy ka tsy alao hoe miaina fotsiny ohatr' zao ka maninona nefa zao mipoziko zany ny fiteniko zany ny vocabulaire-ko milay inona zany ny fiteniko zany zay fa za manana ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy satria za vao vela heloka zay ny atao rehefa miresaka aman'olona zay ny fanasina ozy izy tsika tamin'ny maraina dia natao ampangetaeta gravy zany misotro ranontsira zany mangetaeta ianao dia ranontsira ny sotronao vao maika ianao mangetaeta satria zay mihitsy tsika fanasina ianareo fanasin'ny tany ozy Jesosy Kristy
dia itsika zany tokony hatonga ny olona ingetaeta hitady an'Andriamanitra ny fahitany atsika zay fa dikan'izany tsy kory tsy hoe tsika ny tena mila tanteraka sy tonga lafatra be indrindra fa itsika le fitaovana atonga n'le olona hitady an'ilay rano velona dia averiko le teny tamin'ny maraina ny ataonao zany dia mampitodika an'le olona any amin'ny Jesosy Kristy foana rehefa gaga aminao izy hoe fa maninona ianao ny ohatr'izany dia mamaly ianao hoe tsy zany ny ezaka be ohatr'izany fa Jesosy Kristy nanovana ohatr'izao efa novan'i Jesosy ohatr'izany ve ny fiainanao tena raha mbola tsy novana ohatr'izany ny fiainanao dia aleo mitodika any amin'ny foana fa Jesosy arakaraka ny banjinanao azy dia ohatra mijery fitaratra azonareo na teo mijery fitaratra rehefa mijery fitaratra ianao dia inona ny hitanao ao anaty fitaratra ndika zany tsy maintsy mitovy foana nde sary ao amin'ny fitaratra sy ny tarehanao zay dia rehefa mijery an'i Jesosy ianao dia mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy zay ny fiarahana aminy fa tsy hoe manamboatra tena na miezaka be ho tsara raha azonareo izay zavatra nyteneniko hatrinaraina dia mba valia kely ty fanontaniany ity inona ny zava-dehibe ny lazaina sa ny fiainana iza miteny hoe lazaina mpiadi-baolina kely indray tsika tsisy mihitsiny teny be dia be tsy samanangana tsy manana hevitra fa sao dia diso inona zava-dehibe ny fiainana sa zay lazaina fiainana zao ary inona ny zava-dehibe ny elatra vian'ny avion sa ny elatra vanana inona ny zava-dehibe ny fiainana sa ny zavatra tenenina raha fiainana fotsiny io dia tsy nisy formation d'évangélisation tsy nianatra korytsika tamin'ny maraina ny hoe inavy ny afatra ampitain'i Jesosy Kristy tsy nianatra korytsika ny antsoina hoe filazana tsara tsy maintsy mitenitsika natsoina hitenitsika kanefa raha vao miteny fotsiny ianao nefa ny fiainanao tsy izy tovy mivoalaza ny turbo teo izy roa dia samy zava-dehibe zay le tiana ampitaina raha tsy teny an'io azy zao dia efa nieritreritra indray nareo le fiainana mihitsy zao no tena ka mila mijanona ao naturel foana zany rehefa miresaka aman'olona aza hovaina ry havana malala ao amin'ny tompo aza hovaina ohatr'izany ny fiteny ary minao fa efa nahitinareo au moins anakiroa maly mbola isy anakiroa rapitso mbola misy anakiroa rafakapitso ny ampianatra eto fa zay mampianatra eto dia miresaka amin'ny fiteniny daholy naturel fiteny tahak'izay ny fihetsika tahak'izao zay dia mila naturel ohatr'izay tsika amin'ny zavatra atao rehetra rehefa mitory zay ka tonga tany amin'ilay filana fototry le vehivavy ny fanambaran'i Jesosy Kristy meo an'izany rano zany mba tsy haingetaeta na aketo atsaka itsony manana etaeta lalina io vehivavy io ary ny etaetany dia le izy tsy ho tondron'ny olona molotra tsony zay ny tena etaetany ahoana ny atonga tsy ho tondron'ny olona molotra tsony fa za tondron'ny olona molotra foana hoe raha tsy fitondran-tena zay ny mahatonga anahy tsy miaraka amin'ny olona rehefa matsaka fa mandeha irery lasa tonga any le resaka nefa resaka rano ny andohany tamin'ny voalohany ary hoy Jesosy raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe meo hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona dia ora vehivavy tamin'ny tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana ka avy aiza ny azahoanao zany rano velona zany ianao ve lehibe noho Jakoba razantsika indrindray zany tsika
tena afaka tonga dia manambara tsy hoe tonga fa rehefa hitanao hoe mangetaheta ny olona dia tonga dia afaka manao fanambarantsika, afaka tonga dia lazainao ny lalam-pamonjena, afaka manao an'izany. Fa azo atao ihany koa ny mametraka fanontaniana mahaliana an'ilay olona, mametraka fanontaniana mahaliana an'ilay olona, ohatra hoe ahoana ny hevitraony amin'izany hoe tena kristianina zany. Dia izy miteny hoe ny tena kristianina mandeha any am-piangonana, ny tena kristianina vita batisa, tena kristianina mamaky baiboly, mandoam-pafolon-karena sy sisa. Dia eo amin'izay ianao mamaly hoe ilaina daholo zany rehetrarehetra zany, saingy tsy izany no maha-kristianina, tsy maha-kristianina mihitsy zany. Dia miditra amin'izay ianao amin'ilay lalam-pamonjena. Azonao satria izy efa namaly dia teneninao hoe ilainy zany, tsy dosoana be izy fa ekenao ny ataony, fa mandeha mihoatra n'iny ianao dia mialiana foana izy, mialiana foana izy, dia eo ianao miditra amin'ny lalam-pamonjena hoe mpanota ny olona very tafasaraka amin'Andriamanitra, dia tonga Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazofijaliana nitondra fahotan'ny olona, dia raha mino an'izay sy mibebaka ianao dia lasa zanak'Andriamanitra. Indraindray zany zay no azo atao. Indraindray fa ny zava-dehibe dia zao mihaino azy aloha ianao, mihaino azy aloha ianao, inona le mahaliana azy, iny aloha ny idiranao, inona aloha ny enonao. Dia rehefa avy mihaino azy ianao dia zay no vao afaka miteny. Zay mahatsara an'ilay fanontaniana. Ka ilaina foana ihany koa ny firezahanao, ny fiovan'ny fiainanao, fa amin'ny fotoana mety. Hoe eto kosa ve témoignage no resahako, témoignage de conversion, hoe ny ako ohatr'izao taloha, fa tamin'ny fotoana anankiray nahita hoe kay za ty mpanota, dia niteneniko anareo hoe za olona endry be, fa fotoana iray nahita hoe kay fa endrey koa manakana anahy tsy inon Jesosy Kristy, dia ny haiko ny fahotako dia ninon Jesosy avy eo. Dia manao ohatr'izay, ilaina zany no manana an'izany, mila vonona amin'izay ianao, lazan'izany. Dia indraindray koa mamaly ny fanontaniana fotsiny ny ataonao, avelanao izy ametraka fanontaniana, fa maninona kay nareo kristianina ny ohatran'izao dia valianao. Aokontsika ozy izy ho vonona mandrakariva, amaly izay manontany ny anton'ny fanantenana ao anatintsika. Maninona ianao manana fanantenana, maninona ianao mifaly foana na dia sarotra ara ny fiainana, maninona ianao ny manana fiadanam-po foana zany. Dia mamaly, vonona maly an'izay foana isika ao anatin'ilay izy. Faefatra, rehefa mangetaheta ilay olona dia aza terena be ny resaka, aza terena be. Fa Jesosy namaly azy hoe izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, satria ny rano izay omeko azy dia ho loharano boiboka ao aminy no fiainana mandrakizay. Dia ora vehivavy tamin'ny tompoko omeo zany rano zany mba tsy angetaheta na aketo atsaka intsony. Dia hoy Jesosy taminy, andeha ary tsy ho vadinao dia makanesa aty. Namaly azy raha vehivavy hoe tsy manambady hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nilazanao hoe tsy manambady fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao izay toeranao ankehitriny, marina izany voalazanao zany. Ora vehivavy taminy, tompoko hitako fa mpaminany ianao. Jereo tsara le fivoaran'le fahalalana en Jesosy Kristy nanomboka amin'ny olona patsaka, mangataka rano aminy. Ianao ve jiosy miresaka amiko Samaritana, dia mitoy ilay izy avy eo, ianao nga lehibe no Jakoba razanay, fa izy sy ny razany nisotro teto amin'ity toerana ity. Dia mitoy ilay izy avy eo, meo an'izany rano zany ary hosotroko tsy angetaheta intsony. Dia mitoy ilay izy avy eo, mpaminany ianao kay. Tena mpaminany ianao, ahoana ny ahafantaranao ny fiainako. Le izy logika, ny detay angamba ny maha Jesosy mahandriamanitra ny Jesosy le hoe indimy. Raha ianao dia mety inefatra na intelo na impolo ny lazainao. Fa le fitondran-tena ratsy kosa hoe tsy manambady ary tsy vadinao le toeranao ankehitriny dia fantatra be zany amin'le olona mandeha matsaka amin'ny 12 atoandro. Tonga dia hita io, vao fisainany sy ny firesany sy ny anona dia efa fantatra hoe olona ratsy fitondran-tena ity. Mila misokatra amin'izany masontsika mahita an'izany zavatra izany eo amin'ny fiainana.
misokatra amin'izany no masontsika zay ny afatra nataon'i Jesosy Kristy zany tsy tonga de nomeny indray mandeha nalefantsikelikely le afatra lefantsikelikely amin'ny alalan'ny resaka avela miteny foana le vehivavy hitanareo teo miteny foana le vehivavy fa tsy hoe izy foana no miteny akory any tena mila ianarana zany rehefa hitory filazantsara ka mianatra amin'i Jesosy Kristy avelao hiteny le olona de nalefantsikelikely ny afatra nataony fa rehefa tena voaomana izy any amin'ny 9:20 zay vao mipetraka le zavatra tsika zao mbola 9:7 tsika zao mbola 9:7 tsika misy mamakiny ny 9:20 any izy zay vao tena miteny toetra eo le lazaiko hoe efa mitombo fahalalany an Jesosy Kristy teo io vao hitany fa vetivety eo efa fatany sady io Jesosy Kristy io 9:20 hoy Jesosy taminy izaho zay miresaka aminao no izy zay satria ny eo alohany io ny 9:20 de hozy izy hoe rehefa tonga Kristy de izy ny anambarantsika ny zavatra rehetra de 9:20 Jesosy zay vao miteny hoe izaho le Kristy azontsika le izy resaka vetivety eo ampatsakana de mitombo ny fahalalàn'le olona ny Jesosy Kristy zany ny atao hoe fitoriana ny filazantsara resaka vetivety eo de ataonao mahafantatra an Jesosy mahafantatra an Jesosy tahaka an'izay izy manomboka amin'ny olona patsaka manomboka amin'ny olona lehibe noho i Jakoba manomboka amin'ny olona manana rano velona manomboka amin'ny olona mpaminany de farany amin'izay ity le Kristy zay le ataotsika zay le fitoriana ny filazantsara ataotsika ianarantsika amin'ny Jesosy Kristy fa ny olona rehetra mila jaina daholo na izy io na zandrinao kely io na efa olon-dehibe io na manakarena io na mantro de mila jaina daholo ny olona rehetrarehetra fa 5 aza manameloka le terena zany teo hoe tsy tonga de fa avy hatrany de Jesosy mateo amin'ny azo fijaliana ny ataonao fa alefanao tsikelikely le fanambarana an Jesosy Kristy aza manameloka raha ny teny ary Jesosy hoe nanambady indimy ianao ary le vadinao tsy vadinao akory de tsy nanameloka n'lay vehivavy mihitsy Jesosy Kristy tsisy endrika fanamelohana mihitsy nolazainy teto na kely ary zay de ohatr'izay koa amin'ny Jaona ohatra hoe Jean ndray nataoko teo Jaona toko favalo 9:40 koa le vehivavy tratra ola tanana ny jangajanga tanareo za koa tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisy zao fa tonga de fantatrao hoe inona zany nataony vehivavy io teo manota zany le vehivavy teo kanefa Jesosy tsy nanameloka azy fa nitanjona de izy tsy manota intsony zay le tanjona fa tsy ny filazana vadika daholo ranonivony de voly hoy ratsaina ohatrany izy de verinao fa zay ny alal'le olona tsy afaka miala amin'izany le olona miala ho azy eo izy rehefa mahafantatra an Jesosy Kristy tadidinareo le antsy sy le chocolat Jesosy le chocolat ny antsy ny fahotana fa rehefa omenao chocolat ny olona tia chocolat de ariny ny fahotana very ho azy io ka tsy hoe koa rehefa tsy manameloka ianao de mankasitraka satria Jesosy Kristy na nyteny mihitsy hoe amin'izao sisy zao aza tsy mankasitraka an'io izy zany fa tsy manameloka an'le olona izy satria mitona an'le olona andeha lavitra kokoa an'ilay zavatra tsy mety fanaony de eo zany tsika no mijery hoe ahoantsika zany eo anoloan'ny olona fokasigara ahoantsika eo anatrehan'ny toka mila tsy manameloka nefa tsy mankasitraka an'le izy fa milaza aminao fa betsaka ny olona tsy nikasika toka ny vavany tsy nikasikasgara ny vavany fa izy ate tsy mino an'Andriamanitra de voavonjy ve zany olona zany izy ianao non dikan'izany tsy nitoka tsy nisigara akory mitondra anazy any an-danitra na mitondra anazy any amin'ny afo be fa ny olona rehetra araka resantsika tamin'ny maraina de efa mpanota raha teo iny endrika isehony ivelany fotsiny mampanota azy reny fa izy efa mpanota mihitsy fa rehefa voavela eloko izy elany ho azy reny
fa tsy hoe koa rehefa afaka sigara ny olona anankiray lasa tsy sotro fokasigara na sotro toka ho azy izy dia ozy izy ianao hoe makany an-danitra ianao zany ty tompoko tsy io mihitsy ny makany an-danitra tsy misy makany amin'ray afa-tsy ny tsy mpifoka sigara ihany zany tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany Jesosy Kristy ihany zay mino tsy mandray azy zay ihany no makany an-danitra fa tsy mifoka sigara akory dia mila azontsika zany zavatra zany io betsaka ny ete tsy mifoka sigara tsy misotro toka fa tsy makany an-danitra zany olo zany dia raha ohatra le olona zany mangataka anao hoe andao tsika asianao raha ho any amin'ny bara na andao tsika asianao andeha boaty tsy ohatrany ianao hitory amiko dia tenena izy hoe misaotra betsaka tsara be zany fa zao za tsy hoany fa andao tsika ohatra hoe solotsika ilay izy hoe amin'ny manaraka tsika dia mandeha mijery baolina na mandeha mijery sinema any amin'ny plaza na mandeha ohatr'izao azonareo tsy tonga dia tenena izy hoe zay kristiana tsy mahazo manao an'izany kristiana hoa tsisy zany hoe tsy azo atao na tsy maintsy atao zany tsika olona afaka fantatrao fotsiny ny antony anaovanao azy raha manao ianao na tsy manao ianao dia fantatrao rehefa ratsy izy dia tsy ataonao zay fa tsy hoe tsy mahazo manao an'izany fa tsy tianao mandeha makany miaraka amin'ilay olona any amin'ny boaty sa any amin'ny bara dia tolory zavatra hafa izy hoe andao ariananiny tsy alaonao hoe makany amin'ny tandem any mba tonga dia voko be anao rehefa makany zay fa tsy tonga dia melohanao izy hoe zay tsy mandeha amin'izany bara zany zay ohatr'izay le fomba firesaka fa enina ngezabety mijanona amin'le tena zava-dehibe foana ny zava-dehibe foana ny janona inona ny zava-dehibe Jesosy Kristy indrindra fa izy maty teo amin'ny azo fijaliana verina amin'izay foana zay le lazaintsika hoe le olona mangetaeta mangataka rano lasa lehibe no i Jakoba lasa manana rano velona lasa mpaminany dia inona indray nytoyany manaraka eto vadika ty indray nrazanay nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity ianareo nefa milaza fa ny Jerosalema ihany no tokony ivavahana dia hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza nivavahanareo amin'ny ray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria ny ray koa mitady mivavaka aminy no tahaka izany Andriamanitra dia fanahary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia ora vehivavy taminy fantatry fa ho avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika zavatra rehetra dia hoy Jesosy taminy zay izay miresaka aminao noho izy tanao fa tonga any amin'ny faran'ilay resaka amin'izay tsika eto tonga any fa alohan'izay na vadika le vehivavy ny resaka nareo fiangonana zokiny nefa izay fiangonana zandriny nareo mivavaka alahady nefa n'izay mivavaka sabotsy ne nareo manasa aloha nefa izay mandro izy am'ireo ny tena izy tsy miditra amin'izany tsika tsy miditra amin'izany tsika ny tsika Jesosy ihany ary na Jesosy koa raha tsy niditra tamin'izany io raha zanay mivavaka eto amin'ity tendrombohitra ity mivavaka dia teto amin'ity tendrombohitra ity fiangonana dehibe olona fiangonana zandrony ody ianareo nefa milaza hoe any Jerosalema le fiangonana ohatr'izao zao tsisy miditra amin'izany tsika tsy izany ny important antsika Jesosy ihany dia io no lazain'i Jesosy Kristy mino fa avy ny andro tsy resaka tendrombohitra tsy resaka fiangonana tsy resaka sasaloha tsy resaka mandro tsy resaka inona tsisy dikan'izany zay mivavaka amin'ray dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana rehefa nilaza an'izay fanahy sy ny fahamarinana mivavaka amin'ray izay izy dia le vehivavy ihany no miteny hoe fantatro rehefa ho avy le Mesia dia eo amin'izay izy vao miteny hoe Jesosy ihany no izy Jesosy ihany ny rôle le antsika ihany no milay io foana ny resaka ninona zany ahodin'ny olona
averenao any amin'Jesosy foana ny resaka fa kazotsika zay ihany ny zava-dehibe, zay ny famonjena. Fa raha vitana zavatra fombafomba ohatr'izany io tsy nilaina maty teo amin'ny hazo fijaliana ry zareo Jesosy maty antoka be izy, maty teo hitanareo le arariny tamin'ny maraina, maty antoka be izy nefa vitan'izay zavatra kely fombafomba fanaonao le izy, tsy zany asa miditra amin'izany io. Tsy navelan'ny tombo hijanona eo amin'ny zavatra secondaire ny resaka zany, le zavatra tsy hitovizana, le zavatra tsy mampitovy tsy ihany resaka Jesosy ihany janona amin'ny zava-dehibe. Tsy ny hoe aiza ny tena izy any aminareo, proselytisme zany. Ahoana fanontaniana azonareo tadidinareo ny tsy nametraka fanontaniana tamin'ny maraina hoe azo atao ve zao sa tsy azo atao? Tsy ny resaka azo atao na tsy azo atao fa hoe inona ny antony anaovanao an'le izy, ahoana no azahoana famonjena, fa tsy hoe aiza. Tsy fiangonana aiza ny mahavonjy fa Jesosy Kristy. Tsy resaka fiangonana aiza mihitsy ny mahavonjy, Jesosy ihany ny mahavonjy. Ny fiangonana aveo ilaina hitezana ny mpino. Tsisy miteny mihitsy hoe tsy ilaina zany ilaina zany hitezana ny mpino. Zava-dehibe aloha zao mpino venao, fa tsisy dikany mihitsy ny andehananao ny ampiangonana nefa ianao tsy izy akory, tsisy dikany. Farany avelao amin'izay izy ifandray mivantana amin'ny Kristy. Rehefa fantany amin'izay le Jesosy dia alao izy ny ifandray mivantana. Aza miditra eo anelanelany ianao, raha vao miditra eo anelanelany ianao dia lasa ianao no arahany sy tadiaviny foana. Fa zao iray no Andriamanitra, Timoty 2:2-5:5. Iray no Andriamanitra ary iray mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy izay olona. Fa tsy hoe iray no Andriamanitra ary misy anankiroa na telo na efatra mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia faly ny ray amin'ireny, ka dia avianao manaraka anafa zany tena amilay. No, tsisy dikany zanga maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, tsy maty ho anao teo Jesosy ihany maty ho anao teo, dia io ihany mipanelanelana anao amin'ny n'Andriamanitra. Dia avelao izy ifandray amin'ny Jesosy Kristy, fa azenao no miazakazaka makany aminy. Jesosy Kristy no Mesia, Jesosy Kristy no Krista. Any foana le resaka. Zay ny tanjon'ny tompo zany ny aneo amin'le olona hoe iza ny Jesosy Kristy. Fantatrareo hoe nytoy an'io tantara io rehefa avy eo, lay vehivavy sarokenatra tsy matsaka raha tsy amin'ny 12 atoandro lasa nandeha niverina nakany tanàna, dia nitaonany olona hoe avianareo fa izao ny Kristy. Verina ny mpianatra avy eo nanantonan'i Jesosy Kristy ho an'ny raby eo. Manana anina lehibe noho izao izy dia manao sitrapony raiko. Jereo fa efa masaka ho jinjaina ny vary. Dia gaga rehetra izy koa izay vary masaka eo. Kay tsy le vary masaka ny Jesosy Kristy fa le Samaritana avany nentin'le vehivavy verina. Voavaly amin'izay ny etaetan'le vehivavy sa tsy voavaly? Voavaly ny etaetan'le vehivavy fa tsy voavaly. Inona ny etaetan'le vehivavy? Meo an'izany rano zany dia tsy haingetaeta intsony ka ho aketo atsaka amin'ny 12 atoandro. Azonareo? Menatr'olona ratsy ny fiainako amin'ny atoandro foana matsaka eto, tsy teanao an'izany intsony vao fantany hoe iza ny Jesosy Kristy, dia lasa izy indray ny miantso ny olona, dia tonga daholo ny Samaritana rehetra ny ainao ny Jesosy Kristy teo amin'ny toerana io. Ka anikana ny sakafon'i Jesosy Kristy raha dia tsy nohaniny tsotro fa naleo ny nampianatra sy nitory tamin'ireo Samaritana reo. Zay le izy. Azonao reo ve fa ny fitombohan'io resaka io dia inona? Meo rano isotroko. Ary jereo tsara ny fahaizan'i Jesosy Kristy le lehilahy tovolahy izay nangataka hoe mpampianatra tsara, inona ny ataoko mba azahoana ny fiainana mandrakizay, dia niresahany lalàna. Satria mitady zavatra atao ianao, lalàna ary atao. Kay tsy tanterany kory le lalàna. Ny tapa faharoa amin'ny lalàna ohatra mba tanterana, fa le tapa voalohany hoe tiavan'i Jehovah ny Amanitra ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra sy sainao rehetra sy ny herinao rehetra, tsy tanterany. Fa ny azy hoe tiavo ny vola aman-karenanao.
rehefa miresaka amin'le vehivavy Samaritana izy dia inona ny resahany? Meo rano aho sotroko. Fa rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy izy izay mpampianatra Jiosy, dia ozy hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanareo le fahaizan'i Jesosy Kristy, il est tout terrain notre Seigneur. Dia izay karazan'olona eo dia hainy foana mampiditra n'iny resaka iny. Izay ny lazaiko anareo hoe mba mijere ihany ho baolina, ovay ho ale fijery, ovay fijery, jereva baolina, jereva Will Smith, jereva tenisy, iny zany Nadal zany, misy zany Nadal zany, jereva Ukraine, jereva K-pop, misy zany Blackpink zany, misy zany BTS zany. Hoe karaha zay ny le olona nefa ny anao Jesosy ihany, dia ho ianao niraisina fa tsy mety zaka maninona nefa. Dia zay mila fatatsika ny zavatra rehetra. Zany ny tenin'ny Tompo hoe fataro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Azony mafy. Jesosy efa mivavaka ao anareo hoe tsy hampiala anareo amin'ny zao tontolo izao fa hiaro antsika amin'ny ratsy. Hiaro antsika amin'ny ratsy. Ka raha eo an-tanantsika dia miaro antsika amin'izany izy. Ny tanjon'ny fifandraisantsika amin'ny olona koa zany rehefa mifandray amin'ilay olona tsika, liana amin'izay mahaliana azy dia ny ahatonga an'ilay olona fantatra foana hoe Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zay foana ny tanjony. Fa manomboka amin'ny resaka rano aloha, indraindray resaka voatabia, indraindray resaka baolina, indraindray resaka Facebook, indraindray resaka zay tiantsika rehetrarehetra. Dia zay, le olona zany avy eo manapa-kevitra na omby izy na handany Tompo, dia io arakaraka ny fiasan'ny Tompo ao anatiny ihany. Rehefa noana sy mangetaheta izy, dia ny Tompo no afaka mampiditra azy na izy na inona izy dia hain'ny Tompo foana no mampiditra raha meva ao anaty votifanjaitra. Hainy foana. Ny anjaranao dia mitory amin'ny maty. Tadidio zay, mitory amin'ny maty. Olona maty io resahanao io. Fa tonga n'io maty io mihaino, haino izy aloha. Rehefa mihaino azy ianao dia mihaino anao izy. Zay. Tsisy lalana fahatelo zany fa zay, na izy manaiky an'i Jesosy, na izy mandahy. Zay ihany. Fa tsisy hoe, alao aloha za eto anelany. Mbola tsisy izy zany. Na izy manaiky, na izy mandahy. Zay ihany ny fiainana. Zay. Dia avelao izy heritreritra. Io le fandraisantsika tamin'ny maraina. Avelao izy heritreritra. Rehefa voambaranao ny momba an'i Jesosy Kristy, eritrereto ane Paoly izay nanoratra epistily 3:10. Dia izao ny tenin'ny Paoly hoe zaho izy raha tany aminareo dia tsy te halala zavatra fa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vomby tamin'ny hazo fijaliana. Say aza adino ina ny miteny an'izay. Aza donona ny miteny an'izay. Fa le Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no mampifandray anao amin'Andriamanitra. Zay ihany ny zava-dehibe teny ilainao. Tanareo manana filana ny olona. Fa ninona filana ataon'ny olona? Dia Andriamanitra ihany no mahavaly an'io filana io. Zay. Fa izy mieritreritra foana, ohatra zany mialatsiny amin'ny vehivavy izay efa manomboka mandroso ny taona mbola tsy hita ihany lery. Fa misy banga ao anatinao ao. Maninona ny olona rehetra manambady fa maninona zany tsy manambady fa iza ihany ary. Fa io banga io, tsy maintsy Andriamanitra ihany mahafeno an'io ahatonga anao hanana pasiansa fa lery ho avy ihany fa zay maharitra vadin'Andriana. Vazivazana. Zay ihany bazin'io. Dia mamaly izy avy hoe za mila olona azoko tsapaitanana. Fantatro nefa eo foana Jesosy za mila olona azoko tsapaitanana. Fa tsy maintsy ihany le izy. Fa rehefa miresaka aminy ianao dia omeny Tompo fahazavantsaina ianao hoe izao le fomba ilazana azy. Arakarak'ilay olona io tsy mety mihitsy ny manana formule efa mipetraka.
mody manontany afa ny anahy efa aty amiko foana ny zavatra misy hoe ny olona rehetra dia mpanota daholy fa Jesosy maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana raha misy mandray an'i Jesosy ianao dia raiso ny tonga zanak'Andriamanitra dia raiso Jesosy avereny izao vavaka izao. Tena arakaraka ny firesahanao amin'ilay olona. Hitanareo teo le Nikodemosy le tovolahy-panan-karena ny vehivavy Samaritana tsy mitovy foana ny fomba firesahany tamin'ireo. Ny Petera mbola misy izany hoe arotsay ary ny aratonao ortompo taovy sérieux. Zay ne alina tontolo na narato teo tsisy naray ary dia mbola sainao mandrotsaka dia hoe midira amin'ny lalina kokoa. Taiza koa nisy amin'ny andro atoandro mandeha manarato. Eny ary no ny teninao dia anao ihany. Saika tritra ny arato. Dia ina amin'izay nefa rany ataoko mpanarato olona ianareo. Tanareo ilay fomba fiasan'i Jesosy Kristy arakaraka le olona iresahanao. Dia hainao le izy dia ataonao arak'izay le zavatra. Fa tsy tonga dia formule toute faite foana hoe io ndray aloha izay fanena amiko eto mahazo enregistrement. Ka maninona tokoa moa zao efa misy entoa dia enregistrena fotsiny dia rehefa tory filazantsara mba enoy kely ty. Mila fifandraisana. Mila fifandraisana fa tsy hoe nety iny tamin'ny anina dia etiko iny amin'ny anina. Tsy voatery mety io. Fa arakarak'ilay olona ny anaovanao azy. Dia avelanao izy heritreritra fa tsy manery azy. Keza be averiko foana. Angamba Andriamanitra nome azy fibebahana. Zay ny ilainao mivavaka ho an'iny olona avy nitorianao ny filazantsara iny. Ndraindray ny olona lenao le tsy tafavoaka ny tenen'le Jesosy tena tsy le milay be ohatran'le fanaonao iny. Iny olona iny bebaka voalohany. Tsy efa tratran'izany ve nareo? Ndraindray le tena hoe zany kosa na ianao mitory ara dia mety be zany fitoriako zany tena misaotra to fa mety be zany fa tsy mibebaka ihany le olona. Fa rehefa miala teo ianao dia tena tsy tena tafavoakako tsara le izy le dia ahoana takizay la ataoko zao takizay la ataoko zao. Fa afaka ianao rehefa avy eo fanena amin'le olona ianao avy eo dia izy le olona misaotra betsaka faly fa tena nanova amin'ny fiainako le zavatra niresahanao dia ianao zay hoe wow, Andriamanitra marina manao zavatra rehetra fa tsy za. Zany ene io hoe tsenao. Raha mbola tsy nitory ianao na mivonitory indroa intelo ianao dia ozy izy ianao hoe zany tena mampibebaka olona. Fa rehefa mitory foana ianao dia ozy izy ianao tena tsy za io hoe. Tena ny tompo hoe dia zay mahazava-dehibe ny mivavaka ho an'toy an'le asa. Angamba Andriamanitra nome azy fibebahana. Dia amin'ny manaraka rehefa hitanao izy dia manohy ny resaka moramora. Ahoana le resantsika tamin'ny anina iny? Fa alohan'iny aloha dia mba anontanianao izy. Efa naniry ve le voatabia? Any aloha dia efa tadita hoe ary tao taditinao le voatabia. Ary misy miraharaha ihany kay voatabia koa. Zany nefa zany ny problemako mihitsy. Dia kahaka izy fa tsaroanao le izy. Dia ahoana koa le Jesosy niresahantsika rehefa avy eo izy ianao. Dia amin'izay zao mihitsy fandehanika ianao ary liana tamin'ny voatabiako ve ataoko koa izay alianana amin'ny Jesosy anao. Zany io ka zany mihitsy fifandraisana. Zany ny fifandraisana na miresaka tsotra ary antsika efa tsy miresaka Jesosy rehefa mihainao an'le olona ianao dia manomboka mihainao anao le olona. Fa rehefa hitanao isaky ny teny ianao dia tapahan'le olona foana. Tsy tohizako tsony le tantara saika tantaraiko ka. Tsy manao zany tsika. Zany logika be mahay mihoatra no psikology engely Jesosy tsika. Zavatra nataony zavatra resahantsika rehetrarehetra teo Blablako dia miactualiser an'le izy fotsiny amin'ny fiainana satria zavatra iainako isan'andro zany. Zay fotsiny ny ataoko fa io zavatra nataon'i Jesosy tamin'le vehivavy Samaritana, ny fomba firesany tamin'le vehivavy Samaritana, izay ihany no averiko aminareo eo. Ndao arany malaladalaka kely fotoanantsika andao hiresaka arany. Amin'ny alalan'ny resaka sy ny ka pratika mitranga no afahantsika mahita ny hoe inona amin'izay ara ny tokony atao, ahoana ny atao rehefa mitory filazantsara. Tsy adino ny iraka lehibe
ao a tsy adino ny lalam-pamonjena, tsy adino ireo afatra nataon'i Jesosy Kristy ny toetra an'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ny fibebahana amin'Andriamanitra, ny finoana an'Andriamanitra, ny fahatokisana an'Andriamanitra, ny tsy maintsy ankinana amin'Andriamanitra foana. Fa ilaina koa ilay fahaizana miresaka amin'ilay olona zay hitorianao ny filazantsara mba hahatonga anazy liana aminao. Te anontany ahako hoe inona no ataonao rehefa tojo an'ilay olona le be resaka be tena tsisy andaharana mihitsy, dia ahoana no atao ampiverina an'ilay izy any amin'ilay tena zava-dehibe satra to. Tena misy kosa aloha zany a, sady ianao no te anontany azy teo. Dia misy zavatra anankiray ohatr'izao zao a, ty tsy tena hitovizako amin'ny olona mpitory filazantsara rehetra. Ny olona mpitory filazantsara rehetra mantsy a dia mieritreritra hoe sao dia iny fotoana farany ahitako anazy dia tonga dia dabovako ny bomba atomika ny be izy amin'iny fotoana, ararotiko mihitsy amin'iny. Fa zany ndray manao hoe misy ny fotoana miasa tany fotsiny aloha ianao, mamadika bainga fotsiny aloha ianao, mampiditra miketsa fotsiny aloha ianao, zay vao mamafy. Tsy fanao zany, misy an'izany dia mamafy, dia avy eo ianao avy mamafy mbola manetsa indray aloha, dia zay vao miavy, zay vao mijinja. Dikan'izany a, tena mamela zavatra ohatr'izany mihitsy ny tompo. Ka noho izany dia zao, rehefa misy ilay olona tena be resaka, raha azoko atao aloha amin'ny ankapobeny olona be resaka ry zareo dia ohatr'izao ny fandehany. Jereo tsara, enoy tsara izy fa ohatr'izao ny fandehany. Tena izany, ka le izy zany a, dia le iny ihany ny averiny eo. Matetika zany ny olona be resaka, zavatra efa niteneniny teo ihany no averiny dia averiny, satria tsy mety afa-po izy averiny hoe tsy tena azonao ngamba dia mitady an'ilay phrase tena mety izy. Dia zay ny verenany, dia zay mabe resaka azy. Dia rehefa be resaka ohatr'ireny ny olona, dia rehefa ianao indro ny teny izao izy, dia rehefa miteny iny izy a, dia averinao ilay zavatra tiany tenenina. Efa fantatrao zany ilay tiany tenenina satria iny foana ny averiny, dia tonga dia teneninao ilay izy. Fa milaza aminareo fa rehefa ilay olona ny tratra ohatr'ireny, za monko tratra ohatr'izany indraindray. Dia tonga dia izy azo ilay izy. Za sahirana be mitady ilay expression mety azahoany azy a, nefa n'izy efa natafavoaka an'ilay izy hoe azo ilay izy. Dia tonga dia mangina rehefa avy eo hoe kay, mahazo zavatra ty olona ty. Dia eo amin'izay ianao manomboka mampiditra. Amin'ny ankapobeny olona be resaka ohatr'izay foana. Ny faharoa dia io ilay lazaiko teo hoe indraindray ianao zany a, androany ianao a, miava tany fotsiny, mbola tsy mamadika bainga akory fa miava tany fotsiny. Le fasy miteny izy dia enoy. Ok. Ataon'izany izy. Tsy teniteneny zany a. Antaratsika fotsiny. Miainao latsara androany. Ok, tapitra amin'ny fotoana iresako amin'la za mila mandeha. Baibay. Tsotra. Miona manaraka. Terika kely amin'iny izy aloha. Vao mitady anomboka tonga dia faranako. Satria efa fantatro hoe zao ny teneniko izy be resaka, efa fantatro daholo. Alefako amin'izay iny a. Miainao nala amaly. Zany ndray zao miteny androany. Bien sûr mora miteny androany tsy ohatran'ilay mampianatra aminareo eto, fa atao resaka ohatran'ny Jesosy teo foana. Indro tantaran'i Jesosy Kristy, indro hitantsika teo fa miresaka foana, manontany an'ilay olona foana izy dia mamaly foana ilay olona, dia avela manontany foana ilay olona, dia izaha natao an'izay foana ilay izy. Dia misy koa zany zavatra indraindray rehefa mitranga. Ny fanontaniana dia izao, rehefa mitory filazantsara ohatr'izao a, dia matetika ny olona zany a manana problème be dia be. Dia problème voalohany a, dia amin'izao vanim-potoana izao zany a, dia ny fiakaran'ny sakafo a, vidin'entana, tsy fahampiana, tsy ampy ekôlazy a, tsy ampy jirama, tsy ampy rehetrarehetra. Dia rehefa mitory filazantsara ianao a, dia eritreretiny mihitsy fa ianao lay mpamonjy, ka raha misy zavatra mba fampianarana ataonao zany eo a, miditra ianao amin'ilay fampianarana arak'izay le tenen'ny zokifaly zay a. Dia rehefa tonga eo amin'izay ianao tsy enainy hoe ianao ve afaka mba manampy anay, ny ekôlazy ny mpianatra tena tsy voaloha mihitsy,
fahanjiramany ry anay misy zany ny olona tena tonga de intérêt eno fa ilaza anankiray fotsiny indray a fijoroana vavolombelona fefeto amiko ny micro a toiziko ny anady amin'izay tsy makeo tsony a nisy mpangalatra tao amin'ny tranoko mpangalatra anankiroa le mpangalatra de zomany andro tamin'ny 16 février teo zomany andro tamin'ny ray ora hoy ny zareo nangalatra tao andro atoandro zay a lasa nandeha nanao asa fitoriana de rehefa avy eo a nyteny le ankizy tao nisy naka le entana tato a de ahoana ny fomba nangalan'le entana niakatra tary amin'le deuxième étage izy a de niditra de mivany fotsiny ny varavarana de ohatran'ny tompotrano izy de navoaka ny entana lasa le entana za tsy taitra tamin'le izy tsy nanao déclaration tany amin'ny polisy a fa zao no nataoko hoe tompo fantatrao ny asa nataonay a fa mila miona amin'izany mpangalatra zany a raha pitso sabotsy io sabotsy netiko ambavaka satria nanao vavaka marainy zay de mbola naveriko ihany le vavaka tonga le sabotsy teo amin'ny folo teo a folo maraina teo nisy ny anjo telefona fatapatatra le olona nangalatra namaky le trano de izy malala an'le izy ankizy kely de mahafantatra an'le toerana misy an'le olona eno izy ay ndasa ary fa za mbola tia am-piangonana fa aloha rehefa raha ndravo zay a tonga any a teneny le ankizy kely aza asiana metsiketsika ao ny hoe de tonga de tsy teo le zaza mbola lasa ny lalao aminaraka mahakizy azy satria tamin'ny roa vao tonga de ozy izy aho hoe netiko ambavaka ihany le izy hoe tompo a aseho ianazy ay olona indray de vao nahitan'le zazalahy kely a de ozy izy za matahotra fa za ozy izy tsy hanorony tranon'le olona fa lavidavitra fa ianao izy manao recherche de ohatrany hoe eto zany le toerana za ary ambany arinina janona ao ambonimbony ao anontany olona fotsiny hoe ianona eny ary nataoko ny asa tonga tao an-tranon'le olona de izy ianona teneniko ny anarany mila anazy aho azao de zao ny rainy ny tratrako de ozy izy le rainy andrasy fa tsoko vetivety izy ozy izy fa lasany amin'ny vidéo eny ara hoa miandro vetivety a nandrasiko tonga teo le tovolahy anankiray de nanontaniako izy inona ho any nataonareo tamin'ny zoma mba hazavao amiko tamin'ny ray ora tsy diso tena ndazaiko exacta tsara le ora tamin'ny ray ora tsy diso naninonay mbola nivadibadika teo izy de mpanjingo tsara izy inona ho any nataonareo za hoa tsy haninona anao a fa tena ho namako ianao raha sitrakao hiditra ho namanao a raha sitrakao manomboka eto de ozy izy hoe ka mamenatra ay le namany nangalatra an'le gamata satria trano vao atao izy io de nangalatra an'le gamata ay ianao zany ho any nangalatra an'le gamata manana namany ianao a rola nareo ary araky ny ainiko araky ny zavatra fahenoko aty amiko aty a ohatrany hoe mitsindrona drogue nareo lahy manao an'le inona moa le héroïne sa inona le filazan'ny olona am'izao mitsindrona nareo rolahy fa ndao ho eto any amin'le namanao aloha fa za tsy haninona nareo fa retika any amin'ny polisy nareo a tsy le gamata ny ampigadra nareo tena higadra fa ny any gamata tsy problème fa nareo tena higadra any tena olako a nefa tsy voavonjy de mila nareo aho a tao eto amin'ny namany de nentina tany amin'ny namany teo akaikikaiky teo ihany de tonga tao de niresaka de nanontaniana le namany inona nataonareo ohatran'le fanontaniana tamin'le ray ihany tsy navelan'ny resaka mihitsy zany izy le ray hoe tsy nanao nininy zay raha amse tsy nanao nininy zay raha amse tenenao azay marina fa zaho tsy haninona anao tsy haninona anao aho a fa zao nefa ianao raha ohatra ka tsy teny a de mialatsiny a fa tsy maintsy voatery a hitoroko anareo any amin'ny polisy tsy le gamata ny hitoroko anareo any amin'ny polisy a fa le drogue de sahirany nareo teo amin'izay izy zany de niteny izy hoe
tena nangalatra zay namaky trano. Dia rehefa tratra teo izy zany a dia nitoriako teny izy. Dia resy lahatra izy zareo. Tonga dia resy lahatra izy. Hiaraka aminao zay raha misia, raha pitso ihany, hiaraka aminao zay. Zaho tsy mila an'le gamata, fa nareo miaraka amin'ny tena hoe miova ny anareo. Io moa zany anankiroa le olona voafantsika, ny ray tamin'ny ilany a, ny ray tamin'ny ilany le niaraka tamin'i Jesoa. Ny anankiray a voavonjy, ny anankiray tsy voavonjy. Le anankiray tena nanaraka tsakany sy andavany. Le anankiray mbola namaky tao amin'ny efitsika mandray ny apréany iny. Le anankiray voavonjy a, nasorona le drogue tao amin'ny tenany a. Ny anankiray miaraka lasa niaraka mivavaka niaraka amiko, niaraka amin'ny ray aman-dreniny, dia izy hoe misaotra tompo fa nahazo trondro be aho zany tany an-tsaiko tany, trondro be ny azoko, karopa be mihitsy, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Saotra tompo. Saotra tompoko. Amin'ny ankapobeny olona zay mangataka foana dia ho anahy ohatr'izao ny fiasako. Mety hafa ny hafa fa zao. Olona zay mangataka aminao foana zany tena antony ilany anao zany dia hanome anazy an'le tsy ampy aminy. Dia mila zaraintsika roa ny fiainantsika. Ny anankiray amin'ny maha-kristianina anao dia mila tia ny hafa ianao ary tia ny manampy ny hafa. Rehefa manampy ny hafa ianao dia manampy fotsiny aloha. Ary rehefa mitory ianao dia mitory aloha. Fa ny any fandraisako ny olona sady manampy no mitory a. Zafady fa tia ny any fahitako anazy ary lazaiko hoe za le izy, tsy mipiara mamaky fa za. Raha sady manampy ianao no mitory a dia ohatrany hoe anipazanao hena kely, fatoranao le alika kely dia sotominao le hena dia lasa manaraka anao le alika satria na ny tena tadiavina le hena. Dia tsy mampiaraka an'izy anankiroa zany fa manana fitiavana satria nomen'Andriamanitra fitiavana dia manampy ny sahirana dia manampy ny sahirana fotsiny. Fa rehefa hitory filazantsara dia mitory filazantsara fotsiny fa tsy mampiaraka an'izy anankiroa zay. Rehefa mitory filazantsara dia tsy miteo hoe zany tena manambola tahian Jesosy manambola be dia avianareo aty, fa rehefa manana an Jesosy nareo dia lasa manambola ohatranahy koa. Fa rehefa mitory filazantsara dia miafina fa atodiko any amin'ny Jesosy izy. Dia teneniko hoe ovay le fijery. Aza manazy ho anareo sy hosotroanareo na ho tafianareo. Fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany aloha katsahana. Fa omenanareo fanampiny zany. Ny fiainako dia ohatr'izany. Fiainako 30 taona nanarahako ny tompo a, dia asan'ny tompo foana ny velomako a, asan'ny tompo izay tsy manao prospérité ka mangataka any amin'ny olona, fa asan'ny tompo izay tsy hidiram-bola tamin'ny voalohany tare amin'ny hoe mety ao service de l'évangile izay biblioteka zany nefa gratuite. Maimai-poana makany ianao, tsisy vola miditra aminay zany. Fa zany foana no namelomako vady aman-janaka. Zao tsisy ataoko afa tsy mampianatra tenin'Andriamanitra alatsinainy ka hatramin'ny latsinainy. Latsinainy ka hatramin'ny latsinainy mampianatra tenin'Andriamanitra. Zany zay raha manompo ny tompo. Ohatra mba olona ihany a. Dia ohatra ka tsy aloha fanjakany sy fahamarinany dia marina foana zany tenin'Andriamanitra zany. Rehefa mandeha mitory any amin'ny manao tafika masina zany dia efa fantatry ny olona zany satria misy fampandrenesana zany hoe isy olona hanao tafika masina. Dia efa fantatry ny ray tanàna eo zany fa hanao tafika masina ianao. Dia efa misy olona miandry fotsiny hiady hevitra aminao. Dia sendran'izany zany zay. Dia za mihitsy moa zany sendran'ilay izy e. Dia te hiady hevitra izy zany satria tsy mitovy aminao zany ny izy. Dia farany tsy afaka hiaino anao izy fa izy no henona. Dia be vazy zao ihany zany izy dia tsotra zany, ohatrany hoe somary nanao valiteny hafahafa zany hoe zay tonga hitory an Jesosy fa tsy tonga hiady hevitra. Dia lazay fa tsy mahavita azy angamba dia mety ho marina ihany. Dia ozy izy hoe avoay izay tena enjana ao aminareo hanokana fotoana hiadiana hevitra aminay. Dia tsy izany no nandrahan'ny tompo anay tompoko, fa hitory filazantsara, tsy tonga izay hiady hevitra. Zay mivaliny dia aiza ny fitoriana amin'izay tsy nisy ny fitoriana, tsy vita ny fitoriana. Tsy manenina zany hoa.
tsy maninona zany rehefa tsy mandray izy tsy vonona ndray izy dia maketsy amin'ny hafa ianao fa tsy olana zany ao satria olona ray veny tsy nandray dia tsy vita fitoriana vita tsy nantsoina hiady hevitra isika fa natsoina hanambarany Jesosy Kristy ao mety zany ao za matahotra an'izany fa mety zany tsy miavinavina zany fa izy efa tsy vonona any andray fa izy hiady hevitrako alefa azy enjana any aminareo dia tsika Jesosy ny enjana fa Jesosy na enjana raha dia tsy mifanenjana aman'olona Jesosy ny enjana be ny Jesosy Kristy fa izy malemy fanahy mpanjakana izy fa mitaingina zana-brika zany Jesosy tsika za milay ho ahy Jesosy io lao ahy manaraka an'io ao eny tompoko iony tsy fanontaniana ny fa fangatahana torohevitra ny zavatra nitrango ohatran'izao hoe nisy mifanolanana tamina mpiatafika samy mpiatafika zany dia efa tamin'izany ilay izy dia hatramin'izao mbola ohatrany hoe ao amin'ilay mpiatafika anankiray foana ilay zavatra ohatrany hoe tsotsoriko ilay izy ohatrany hoe tonga dia manao andolo-po be zany ilay olona dia ninninona ezaka nataon'ilay anankiray mba hoe miezaka manadino lasa sy ny hoe mamela heloka ohatran'izay dia naverin'ilay olona foana ilay izy fa amin'ny fomba akolaka dia lasa nangatsiaka ilay olona anankiray zany tsy nazototsony hoe hiaraka hiatafika amin'ny olona io dia izay mba angatahako hoe ahoana ny tokony atao manoloana an'izay zavatra izay eny tompoko averiko ihany ny atao hoe fitoriana ny filazantsara dia fanomezana ho an'ny olona mpanota inona fa me la keloka ao olona mpanota io olona fahavalon'Andriamanitra io olona io olona zanaky ny devoly io olona io fa noho Jesosy Kristy maty ny solo azy teo amin'ny azo fijaliana dia afaka mandray famelan-keloko io olona io ny amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia vavaka anankiray sujet de prière ray ihany nasiany commentaire nasiany commentaire dia le hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay dia ozy izy hoe raha tsy mamela ny raha laninareo nareo ataon'Andriamanitra ahoana ny amela ny elokareo ao fa itsika indray mieritreritra hoe ny atao hoe mitory filazantsara dia manova ny olona ho lasa superman non ny malaza amin'izao fotoana izao dia Batman sy Spiderman hainareo ve zany Marvel ezako foana nareo entina amin'ireny zavatra ireny tsika na mahay an'ireny ary dia tsika koa mahay baiboly fa tsy hoe sady tsy mahay baiboly ny tsy mahay an'ireny dia ina ihany zany hainao amitory filazantsara ianao dia everinao fa hivadika superman le olona hivadika olo-masina vadika olo-masina le olona dia tianao hoe lasa misy auréole eto amin'ny lohan'le olona zay no olombelona io zay zatra nanota io fa io ny antony hitorianao filazantsara amin'ny olona io rehefa mino an' Jesosy io dia avelan'Andriamanitra ny elony rehetra tatrareo fa ny rehetra tsy nataony mandra-pahatonga n'io fotoana io ihany navelan'Andriamanitra fa mandra-pahafatiny dia navelan'Andriamanitra daholo ny elony satria mbola tsy teraka io olona io nefa maty ny solo anazy teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy ao dia rehefa mino izy tonga dia voavela daholo ny elony rehetra zay ny herin'ny filazantsara indikan'izany ianao ve mitory famelan-keloka nefa ianao tsy mahay mamela heloka grave zany mangataka olona anankiray amaky Timoty 2:2 efa mivakitsika tamin'ny marainy ity verenantsika vakina Timoty 2:2 sy 5:20 ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy
fa angamba Andriamanitra no mihazo fibebahana ahalalany tsara ny marina. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo. Atreo fotsiny aloha. Ahoana izy? Tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo e. Fa inona ny tokony ataony dia toyany amin'izay ilay mpitoro filazantsara. Malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra amin'ny mpanohatra amin'ny famoroam-panahy, fa angamba Andriamanitra no mihazo fibebahana ahalalany tsara ny marina. Zay sotra tompo. Zay le izy. Enao mpitoro famelan-keloka nefa ianao tsy mahay mamela heloka dia milaza aminao fa fitsarana avoroeny no miandry anao amin'izany. Tena grave no ny tsy manana. Faharoa zao satria tsika miresaka fitoriana dia manao ohatra nareo dia mbola afaka manao ohatra any amin'ny tafika masina nareo fa verenako tsindriana aminareo ny fitoriana ny filazantsara tompoko tsy any amin'ny tafika masina vao fitoriana ny filazantsara fa fiainana izany. Afaka manao ohatra ny tafika masina nareo fa tsy izay ny fitoriana ny filazantsara fa fiainana izany. Matoa olona anankiray asain'Andriamanitra mifanena aminao dia nataonao hitoriana izay. Tsy maninona mety mihavatany fotsiny ve ny nataonao androany, mety mamadika bainga fotsiny ve ny ataonao androany, mety mampidi-drano ketsa fotsiny ve ny ataonao androany, mety mamafy fotsiny ve ny ataonao androany. Tsy maninona izany fa izany zavatra rehetra izany dia miara-miasa ahatonga anao atoro filazantsara amin'io olona io. Ianao teo ny teny hoe rehefa mitoro filazantsara dia mila manana zavatra iraisana. Dia te anontany sy papa kely momba ny hoe ahoana ny atao izany raha hitory filazantsara ho amin'ny olona misotro toaka ohatra. Mila miprépare terrain, ile terrain izany efa eo ihany fa hoe préparena hoe zao ny approche fa le méthode hitoriana anazy mihitsy no tiako angatahana. Ny méthode voalohany aloha mbola resahantsika tsara ty amin'ny zoma fa averiko ihany. Ny méthode voalohany aloha alohan'ny inga ao an-trano ianao na hiresaka amin'iza na miresaka amin'iza dia mivavah. Apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Resahantsika ty amin'ny zoma. Apetrao aminy meo anazy apetrany eo am-bavanao ny teny izay omenao. Fa milaza aminareo ny lakile voalohany indrindra dia izay aloha any amin'ny tompo le izy. Mianatra tsika eto milaza ny expérience koa eto fa tsy izany jerena fa Jesosy Kristy. Ahoana amin'izay ny atao amin'ile olona misotro toaka dia izao. Ny olona tsy misotro toaka fahatany. Tsisy olona misotro toaka fahatany. Dikan'izany aza toaka ny resahana. Tsika manko zatra foana tonga dia toka ny tiantsika idirana dia hiteny aminy hoe aza misotro toaka ntsony ianao. Zay ny tsy mety indrindra. Zay ny tsy mety indrindra fa misy antony hisotroany toaka. Ohatra, ianao izany na kristianina be ohatrin'inona ary ianao ka manao mariazy dia tsy asianao toaka ao jereo ry tomobile ry na ry tomobile ry dia rehefa le manomboka manapaka gatao iny fa lasa ny daholo ry zalahy rehetrarehetra fa izy mahita toaka ihany. Antony anankiray isotroan'ny olona toaka tsy mahita ambiance izy raha tsy pince kely. Zay ve ny antony isotroan'ny toaka any idirana ny ambiance sy ny fiainana. Fa misy ambiance be koa nefa tsy manana toaka. Fiainako dia ambiance foana. Za tsy misotro toaka izany na indray ihany amin'ny misotro divay kely. Ohatra ray izany izay. Ny antony isotroan'ny olona toaka dia mieritreritra izy fa adino ny problème ny rehefa misotro toaka izy. Dia le problème ny resahana. Ary ny problème ao amin'i Jesosy foana ny amahana an'le izy. Fa arakaraka amin'ny problème no ahitanao hoe ahoana ny fomba amahana an'io sy hitondrana azy eny amin'i Jesosy. Dia le fanao anatinao no manoro anao an'izay. Ny antony mahatonga ny olona misotro toaka tsisy namana izy. Namany rehetra misotro toaka daholo. Donc tsy maintsy misotro toaka izy. Ny besoin zany dia mila namana izy. Fa iza ny namana amin'ilay indrindra
ao fa tsy tonga de direct tany fa alefa tsy kelikely ohatran'le jauna toko faefatra teo zany azonareo zany zavatra rehetra zany no mila jerenao rehefa mifandray amina olona ianao tsy manao moral fa manambara ny Jesosy Kristy ny besoin ny olona rehetra na inona besoin de zavatra tokana ihany mamaly azy de Jesosy Kristy zay ny mahatonga ny hoe rehefa mamaky ny filazantsarany jaunareo de misy hoe izano anankifito amin'ny filazantsarany jauna inavy izany mofinaina izany fananganana matsy fiainana izany fahazavana zao tontolo zao izany lalana sy fahamarinana ary fiainana zany vavahady zany mpiandry tsara inona fafito zany tena voaloboka hitanareo ao anatin'ireo rehetrarehetra reo de mahita hoe ny besoin de la vie rehetrarehetra de le izano foana no mamaly azy